dia amin'ny fifaliana lehibe indray raha lasana mpamalalana no iara-banantsika eto amin'izao fotoanana izao. Fa lehibe indray zany mahita anareo eto androany ary dia manonona ny fiadanana tompo ao amintsika rehetrarehetra. Dia fiadanana tompo eo amin'ny nao sy ny ankohonanao raha tonga eto ianao androany dia tena raisina tanandroa ary matoky fa ifampahiretontsika amin'ity androany ity ary matoky fa tsy ho verimaina ny fotoana izay laninao teto izay rahanao aminay eto. Fandarina vavaka fiambenana arahanao mandritra ny adiny iray sasany mahery eo na latsaka kely irahanao amin'ny fandarina andramoka izao sy ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana ary ny groupe izay maharesy izay miaraka amin'ny foana mandoto izao fandarana zao. Dia fiadanana tompony eo amintsika tsirairay avy raha androany vao tonga eto dia averiko foana fa tsy kisendrasendra koa no natongavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao koa dia mahereza maritatra amin'ny farany dia angalao tombony raha mbola misy fotoana ahafahanao mihaino tenin'Andriamanitra fa any amin'ny hopitaly zao misy olona mitady tenin'Andriamanitra tsy afaka mihaino intsony. Misy olona zao ny amponja any maniry rehefa mpaherezana fa tsy afaka mihaino. Ianao zao anaty tokantranonao eo ambony fandriny ianao ankehitriny mety eo ampisakafoanana mety mbola eny an-dalana fa anaterina tenin'Andriamanitra amin'izay misy anao ny alalan'izao tambajotra zao ka tena anao hoe mahereza maharitatra amin'ny farany. Za mihafahafa raha voalohany tonga eto ianao ataovatra nefa pakety foana dia aza misalasala miara-mandray anjaran'ny ankizy aminaty commentaire dia tahin'ny tompo ary tsika menakavy. Tahin'ny tompo manokana ranabavy Rodine niditra volony teto androany misy teny mahafinaritra be zay ranabavy Rodine ao anatin'ny Deutéronome ao. Hoy tena Andriamanitra Deutéronome 2:22 ho voan'ny Jehovah anao ny lanitra trano ny fitehirizan-tsoa andatsahan'ny ranorana amin'ny taninao amin'ny fotoanany sy fitahiana amin'ny asan'ny tananao rehetra ary ampisambotra ny firenena marina fa anao kosa tsy mba hisambotra. Halleloia. Dia ataon'i Jehovah lohany ianao fa tsy ho rambony ary ho ambony tokoa ianao fa tsy ho ambany raha mihaino ny didin'i Jehovah Andriamanitra ao izay didiko anao io ka mitandrina izay manaraka azy. Efa mitandrina ny didin'i Jehovah ianao. Tsisy antony tsy tokony tanteraka an'izany tsodrano zany eo amin'ny fiainanao ranabavy Rodine anao manokana izay tsodrano zay amin'ity androany ity noho ny fahazahoanao niditra voalohany teto androany. Tahin'ny tompo ranabavy nanarakaraka azy tao Androandry Kodaleoni Androandry Kodaleoni mpambiazana fitahiana Zamina kamaradin'i Jesosy Lovlitina Erika Anatra Firana Rakoto Tonga Soso Ameva Erika Raka. Dia tahin'ny tompo Eliza Tsiala Tsiry Amboaramiel Razana So Sylvie Tonga So Mapionina Nambintso Macrine Marie Hortensine Bert Sava Tonga So Selina Rosemina Erika tahin'ny tompo isika menakavy izay koa mbola tsy voateny teo. Ao ihany koa ranabavy mihaja Jesosy mahery Eliana Miariniena Andolina Suizella Ralamija Tonga So Mahalala Randry Niaina Mahenoso Jesosy mahery Niaina Mahenoso voalazako teo fa verina mpandroa azafady Rala Alain Azany Apôstôly Claude Aravelo Arso Tonga So Tina Rakoto Arzaka Totsy Jesosy mandrakizay Tonga So Marijo Tonga So daholo sika menakavy Yama Randanila Marie Charline Tonga So Kelirano Benja Tonga So daholo sika menakavy ranabavy Saondra Aloe Vera Mami ranabavy Lina artisanat de Madagasikara Tonga So sika menakavy dia Tonga So dia andao hiaraka indray tsika andeha voyage tsika amaky vaky tontolo mahafinaritra be tsika
atramin'ny rapitso alina arivo ohatr'izao tsika hiaraka eto foana tapitra ty fandarana ty rapitso maraina amin'ny sivy dia efa miaraka amin'izy roalahy anaty commencement sy famotinana toriteny miaraka anaty zomy tsika manao commencement manomboka ny fotoam-bavaka amin'ny ray sasany amin'ny roa eo fotoam-bavaka sy toriteny fotoam-bavaka sabata tahiny tompontsika menaka fa tsy misy andro mahafinaritra ohatran'ity andro sabata ity raha avana malala koa za manokana androany dia tena sambatra mihitsy mieritreritra tonga amin'ity andro ity indray Jehovahandriamanitra ka rehefa nivavaka teo sakafo dia hoe tena saotra Jehova fa tena direko hoe tena nitahinao ny tontolo herinandro tonga somatsara eto tena ofo fa rehefa hariva ohatr'izao ny zoma dia tonga amin'ny andro fitsarana mahafinaritra be tsika tena Andriamanitra tsy manome alalana antsika hitsara zay rehetra tsy vita korapitsy tsy olana mihitsy ny Andriamanitra mihitsy no miteny hoe mitsara dia hitsahatrahako halleloia tsy andeha hivoaka hitady mana rapitso afantatra fa ny Andriamanitra efa nanome avo eny androany mba ahafahako mitandrina ny andro sabata amin'ny fampinaretana sy amin'ny fitsarana tahiny tompontsika menakavy dia bon sabata aholy raha zana Monika ihany koa tahiny Jesosy tsiry amboara-mielona ihany koa dia tahiny Jesosy halleloia vita rabay ary izantsika rabaina daholo zay tratranjo tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra aja sy kapatitsy tahiny tompo milo azatra eto ndotsika aloha hivavaka tsika hivavaka ho an'ny fotoana ametraka ny fotoanantsika eo am-pelatanan'Andriamanitra tsika rariny loatra zany ka andao ampandrosoantsika ifity zanaka ivavy izy nivavaka fanomboana androany ametraka ny fotoana eo am-pelatanan'Andriamanitra fa nitainy lalany irina tahiny Jesosy ihany koa ndao ary fity hivavaka tsika anao ny fitenenana dia fa miarahaba-tsika rehetrarehetra ny tenako tahiny Jesosy dada dia iaraha hivavaka alohantsika amin'izao fotoana izao ny fandaharana vavaka fiambenana. Jesosy misaotra anao izay Jesosy satria nomenao tombonandro vaovao izay Jesosy androany, nomenao fofoniana vaovao izay dia tena isaoranay anao izany Jesosy. Misaotra betsaka ny amin'ny fitiavanao sy ny amin'ny fahasoavanao dia misaotra betsaka fa narovanao izay rehetra amin'ity tontolo andro ity, tsy nisy loza nanjoanay androany, tena isaoranay anao izany Jesosy fa no fahasoavanao no natoy izao anay. Dia misaotra betsaka koa Jesosy satria tonga indray izao fotoana izao ahafahanay mihaino ny teninao sy ny fampianaranao Jesosy dia apetraka feno am-pelatananao Jesosy ity fandaharana ity, tena hoe arovo ny connexion Jesosy amin'ny alalan'ny ranao masina mba tsy ho tapatapaka Jesosy satria fantatra fa ny devoly dia tsy faly amin'izao asan'Andriamanitra izay ataon'ny mpanomponao izao fa fantatray kosa Jesosy fa ianao dia miado anay foana dia ianao anay tena hoe andrakotra ny connexion amin'ny ranao masina mba tsy ho tapatapaka Jesosy dia tendreo koa Andriamanitra ny lelan'ireo mpanomponao ireo izay andray anjara anatin'ity fandaharana ity, na anatin'ny toriteny izany, na anatin'ny famelabelarana izany, na anatin'ny vavaka firenena izany Andriamanitra tendreo ny lelany ahafahany tena hoe mitondra ny teninao mba ho raisinay dia homany koa Andriamanitra ny fonay mba ahafahan'ny teninao miraikitra ao am-ponay Andriamanitra homany ny fonay handray tsara ny teninao sy tsy hanadino ny teny izay hoentinao androany Andriamanitra. Dia hoentiny hambavaka koa Andriamanitra ny olona izay mbola eny an-dalana nefa ny mbola tsy nahita n'ity fandaharana ity Andriamanitra, tena hoe ianao ny tarika an'zareo mba ahafahan zareo mahita n'ity fandaharana ity ary kasio ny fon'izy ireo Andriamanitra, ahafahan'izy ireo miraikitra aminao ihany koa, ahafahan'izy ireo miraiki-pity aminao Andriamanitra. Dia ranay anaranao masina Jesosy, misaotra betsaka Jesosy tianay ianao. Halleluia, amen. Halleluia, makasitraka ny fity amin'izany vavaka tena mamy toy ny tantely misaotra anao zanako dia maherezatra any hatrany ho tahin'ny tompo ifity. Izany mbola tsy narabaiko teo misy olona ray $100 mbola tsy narabaiko tahin'ny Jesosy $100 tia narakoto arzaka Novlitina Falra Eritovo ireo mbola tsy voarabako teo angamba dia tahin'ny tompo fity ihany koa hita fiditra dia tahin'i Jesosy nomboka ny fandarana avy hatrany ary tsika androany tsika dia hiaraka amin'ny mampionona anatin'ny toriteny
misy fotoana moa eny antsefatsefan'izy mba ataontsika toriteny ka ny azy ny toriteny zay ho ataony dia toriteny zay efa ataony ao anatin'ny vavaka maraina ihany. Fa za moa zany efa misy fotoana meno andray dia ozy hoe tena ohatran'ny mahafinaritra ny mampahery ny olona amin'izany dia alao averina rariva ka fandarana maraina ihany koa no toriteny anotsika eto androany. Nareo izay efa teo zany tamin'ny maraina dia mbola eno an'iny toriteny iny rehefa mahasamihafa azy amin'ny famelapelarana. Ho anareo izay mbola tsy nahino kosa dia mahazo tombony manokana zany nareo na dia tsy nahitara tamin'ny maraina dia eno ny toriteny tamin'ny ankeo maraina isika rehetrarehetra ka dia meno finaritra ary tsika rehetra aloha eno hira aloha tsika miaratsika fa mampididika elo maso eno hira tsika aorian'ny hira tsika dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Maka toerana tsara ianao dia maka baiboly ao anatin'ity hira izay ho ataontsika ity. Ame voninahitrin'Andriamanitra aloha tsika ao anatin'izao Alleluia. Ame voninahitrin'Andriamanitra tsika ao anatin'izao hira izay atao zao. Tany tompo daholo ary tsika menakavy meno finaritra daholo. Alleluia. Amen. Alleluia. Masina nianana isamu descension nuituvi amina venueri faefana masina ina isamu descension niwari namina funina ichawana kainana masandata zao tuntulizao mangalazana Masina
bevoninahitra alleloia dia atolotra manokana ny Suzel sy Berta zany efa tiany zareo be mihitsy ony a iny iriny alleloia dia atolotra be ampitiavanao anareo maravavy a izany iray izany tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra hitra amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika dia azagaga zany nareo a fa sady tsisy araba ntsony ny teny mampiasa satria efa tany aloha izy ny araba atao anatin'ny fanomboanany fandarana fa tonga dia nitoko sy andininy sy nitoriteny a no renesitsika eto a amin'izao fotoana izao andao ary a tonga dia ampahasotsika ary a i mampionina dia verina eto ary avy eo a hitondratsika ny tenin'Andriamanitra ny famelabelarana moa zany ndao ary tany tompo ary a isika menakavy a meno finaritra dao tany tompo mampionina anao ny fitenenana ten'Andriamanitra ho jerentsika etsika ampahery etsika androany ao mpanjaka voalohany tompo faharoapolo vakitsika lava be mihitsy moa vakiteny fa vakiko anefa le izy satria mazava be io teny io na dia tsy anazava zavatra be dehibe any a dia miaino tsara fotsiny ianao a raha tsisy baiboly ao aminao dia miaino tsara raha misy baiboly ao aminao dia sokafo ny baiboly a dia manaraka tsika dia hitanao fa ahery ianao mpanjaka voalohany tompo faharoapolo a andininy voalohany ka hatrany amin'ny andininy faha efatra amby telopolo any no jerentsika androany araka ny teko hoe ny vakiteny no lava fa ny fanazavana kosa dia vitsivitsy ihany satria tsy dia tena tsy manam-potoantsika moa zay tena ilana fanazavana lava be loatra ihany koa fa atsongatsongaitsika eny a zay azotsika ajanjantsika eny antrenatsefana eny zany ny vakiteny hoy ny ten'Andriamanitra ny soramamy dia mivakito izao hoe ninandreseny aba indro amin'ny Beniadada mpanjakany Siria alleloia ny soramamy aloha zany dia efa miteny fa nandresy aba dia mpanjakany Israely indrony ady a dia resiny foana alleloia andininy voalohany ary vakitsika lazarytsika nomboka amin'ny vakiteny amin'ny ala Jesosy ary Beniadada mpanjakany Siria namoro mialamilany rehetra koa mpanjaka aloha amin'ny telopolo ambanin'ny soavaly sy ny kalesy niaraka taminy dia niakatra izy ka nanao fahirano ny Samaria ary namely azy ary nandefa iraka ao any amin'ny aba mpanjakany Israely tany an-tanàna izy anao taminy hoe Saola zay Beniadada ny vola fotsinao sy ny vola menanao dia ary ny vadinao amanjanakao na dia ny tsara taray indrindra azy dia ako ary ny mpanjakany Israely namaly hoe eny marina ny teninao mpanjaka tompo anao ahy sy zay rehetra nanao dia niverina indray ny iraka nanao hoe zao ny tenin'ny Beniadada naniraka taty aminao a nanao hoe ny vola fotsinao sy ny vola menanao any ny vadinao amanjanakao dia omeo ahy ko raha maneraka ny mpanompo aty aminao a apisiko izao ka savana ny tranonao sy ny tranonao mpanomponao dia ho raisy ny tanany sy hoentiny avokoa izay rehetra mahafinaritra ny masonao na inona na inona ary ny mpanjakany Israely napaka ny olona rehetra amin'ny tany ka nanao hoe masina nareo fa tazo izao fa mila sotasota mihitsy le iny fa efa naniraka taty amiko izy aka ny vadiko amanjanako mba mivola fotiko sy mivola menako ka tsy ny lava ary hoy ny olona sy ny vahoaka rehetra taminy aza miay ny namanaiky alleloia ajanontsika eo aloha atreo amin'ny andinina fahavalo aloha dia ajanontsika eo rehefa ikasa amono andringa nanjanaka Israely indray anao fahirano indray ny avana ary Beniadada sy ny kalesy eritreretinao hoe ny fahavalo Israely rery miahaba ny mpanjaka miaraka amin'ny vahoaka fa ny fahavalo eto dia fanjakana telo amby telopolo zany ny fahavalon'ny Israely mpanjaka telo amby telopolo miaraka amin'ny vahoakany sy ny miaramilany miaraka amin'ny kalesiny sy ny soavaliny zany hoe Beniadada
miaraka amin'ny 20 izy telo amin'ny telopolo zany mitambatra hanao fahirana any Israely. Israely nefa izy rery tena be novitsy a. Dia inona ny zavatra nitrany natoko tena be Beniadada ry havana malala rano izy raha natoko tena satria anazy a saika anazy daholo inge zany zao tontolo zao saika anazy daholo inge zany ry havana ny zavatra rehetra ny fanjakana rehetra eto ny Israely rery zany mifanohatra amina fa sisan'izay miaraka aminy daholo ary mitovy ny tanjony dia ny andringana sy amongotra ny zanak'Israely zay ihany ny tanjon'ireo. Dia natoko tena izy ary nasa izy nandefa iraka tonga dia niazy ny tonga aloha tonga tany amin'ny nilaka ny teny manao hoe alaiko hitanao ny volamenanao sy ny volafotsinao sy ny vadinao sy ny zanakao zay rehetra mahafinaritra amin'ny masonao mihitsy zay rehetra nananao fifaliana sy hafinaretanao amin'ny fanjakana hoe alaiko daholo anary eo izy izy. Ary dia tamin'ny voalohany afany tonga dia nanaiky Ahaba satria natao ohatra izy ravana malala ny orooro Ahaba tena maika satria naniny mijery an'le hery le fahavalo mijery an'le abetsahany le fahavalo. Dia tonga dia tao anatin'izay Ahaba ohatra ny ataoko ahoana moa ny hanohatra an'ireto ataoko ahoana tsy vitako ny hanohatra an'izany aleo tonga dia ekeny aleo tonga dia manaiky etseny ary tsy manina fa alaiko anana ohatra ka zay nitanao fa mety inona moa rehefa fa tsy mitovitovy amin'ny tenin'ny Goliata tamin'ny Davida ihany omeko volo manidina amin'ny fatiny lahy ary manana an'izay teny izay foana vao maritsika neny tao amin'ny radio ho anareo izay ny amin'ny radio dia nadeto ny toro-teny rapsake manana an'izay teny izay foana dia voly entina ampiororonantsika alefany aloha ny teny alefany aloha no mibana rehetrarehetra mba halemena ny saintsika rehefa fa tety dia tratry Beniadada tratry Ahaba zafady tonga dia voalemy tany anatin'izay leo tena mahery mihitsika leo araky ny toro-tenitsika tamin'ny any tsy vitantsika ataoko ahoana ny hanohatra an'ireo fanjakana 3 ve za rery tsy vitako za eny ary alaivo Beniadada menanao fa tsy maniny. Dia vao nahita ny Ahaba nalemy i Beniadada vao mainka ny verenany mafimafy kokoa verena amin'ny fanondrony iray na mafisiny iray ilay teny tena aleko mihitsy tonga any daholo dia zavazavaiko ny tranonao zavazavainay ny fanjakanao dia rofinay ao daholo zay rehetrarehetra nananao tsy zavelanay mijanona na ray azy. Teo amin'izay Ahaba vao lasa namorony ny vahoakan'Israely nivirina ny olona dia niteny hoe teneny amin'izay tena misy fahavalana antsika rehetra mitady hamotika antsika ndray ngeny Beniadada reo fa mila sotasota mila ady amintsika ary zareo fa tia moraminy amintsika fa ozy amin'izay vahoaka aza manaiky amin'izany ianao ny mpanjaka aza miaino na manaiky ampaherezany be ny Ahaba ry havana aza manaiky amin'izany zany ilay rehefa nanao ampaherezana antsika eto foana ny devoly mandeha mianao foana ny ambadika any amin'ny fomba rehetrarehetra mihitsy ny andehamenao sainao fa tsika eto misy fangarana foana eto hitenenana aminao hoe aza miaino aza manaiky zany engeny havana ny ataontsika eto hoe mitomy amin'ny devoly sanandro tsika tsy manaiky leleny ny devoly zany ary ianao misy foantsika ohatra tsisy fandarana mihitsy ohatra mandritry ny takobolana ohatra tsisy fandarana dia jereo ngetsika ohatra malezolezo zany daholo ohatra ny olona misimisy ady dia ohatra ny olona mararirary dia ohatra ny helinao mihitsy hoe misy zavatra tena tsy milamina mihitsy ianao satria nahoana tsy nikony ianao tsy nisy fandarana teto ny tenenana taminay aza miaino dia aza manaiky fa ny devoly tia hampanaiky atsika isanandro tiany hoenitsika tiany horaisitsika tiany hoekenitsika tiany domineny mihitsy ny momba atsika fa eto ry havana teo ny vahoaka naloana ny Ahaba aza manaiky na miaino azy andiny fa sivy ka dia hoy Ahaba tamin'ny iraky Beniadada lazao ampanjaka tompo hoe zay rehetra nanorahanao tany amiko mpanomponao tamin'ny voalohany dia ataoko fa zao zavatra zao kosa tsy azo kekena
lasa iraka ka mitondra teny velona tany ampendiadata indray ary izy na iraka tany aminy ka nanao hoe ataonareo Andriamanitro mihoatra no nanao hoe sabaty ataonareo Andriamanitra amiko anie izany mihoatra no izany azy raha ho ampy amin'ny tanan'ila koa no mivovoka Samaria amin'ny isan'ny olona nararaka ary ny mpanjaka Israely nanao hoe zao no lazainao aminy aoka izay vao misikina tsy mba hireare tahaka ny efa nanomboka nahery Ahaba ny havana malala mbola miteny ihany Beniadata nanozona amin'ny tena mihitsy izy mianina tamin'ny tena mihitsy izy satria ao natoky izy natoky tena be mihitsy izy hoe any aminy ny fahefana any aminy ny fanapahana izy ny tompony vahoaka kely vitsikely ireo hoe mihoatra amintsika dia tsy resitsika tsy vao maika izy miteny havana malala tena nambaniny mihitsy ataon'Andriamanitra mihoatra no izany azo izy raha ho ampy amin'ny tanan'ila koa no mivovoka Samaria amin'ny isan'ny olona manaraka ry havana malala tena hoe nambaniny tena niteneny mihitsy hoe tsisy dika aminareo tena tsinareo fa ho hitanareo tsara ary tena nika fandresena sahady i Beniadata nika ikely mihitsy fa naza ny fandresena ry havana malala aozy izy mpanjakan'ny Israely mbola tsy manomboka kory ve ozy sy niady efa nanomboka nahery amin'izay izy dia miova rehefa miteny enao rehefa manomboka mahery ianao dia miova ny valiteninao eo amin'ireo niadinao eo anolohan'ny fahavalinao manomboka miova ny valitenitsika ry havana manomboka tsy hoe manaiky be reny tsy hoe niaraka ataoko izay tianao atao aminahy nomboka mitraky ianao miova amin'izay ny zavatra eny avavinao mbola tsy manomboka kory ve niady ny Beniadata dia efa minika mpandresena sady ianao izany no midika miova hoe aoka izay vao misikina tsy mba hireare tahaka nefa mamahy izany hoe mbola tsy misikina izy ana mbola tsy vita kory niady mbola tsy manomboka kory dia izy no mireare fa maniny mandresy ary izany toetra ny devoly izany no mahatonga ny olona resy ny devoly ry havana malala resy niady satria nahoana niady eo anoloana mireare sahady mireare mialoha fa handresanao izy ary ianao dia mipotika ianao dia miresiny ianao dia raha vao iny mijerentsika tongotsika dia kify tena amin'ny fomba ahoana ny andreseko anio andiny ny faharoa folo ary rehefa hoe ny Beniadata izany teny izany raha mbola tsosy tao an-trano ratsakazo izy sy ireo mpanjaka dia hoy izy tamin'ny mpanompony mila hara ireo ary dia nilahatra ameliny tanàna izy ary izy misy mpaminanina anatona ny Ahaba mpanjakan'ny Israely ka nanao hoe izao no lazain'i Jehovah hitanao fa le olona maro be reo izy atolotra eo tananao reo anio dia ho fantatrao fa izany Jehovah ary hoy amin'izy ary hoy izy izao lazain'i Jehovah amin'ny satoviny komando fanapahana isa-tokony dia hoy izy zany namely aloha ianao ihany hoy izy haleluia tonga dia toizatsika ary nandamina azy atoviny komando ny fanapahana isa-tokony izy ka 3 no isany ary manarakaraka izany dia nandamina ny olona rehetra izy dia ny zanak'izy rehetra ka 7,000 no isany ary nivoaka izy no ny tatao vonana ny andro fa Beniadata nisotro mamy tao an-tranon'ny ratsakazo dia izy sy ireo mpanjaka 30 izay nanampy azy ary ny zatoviny komando ny fanapahana isa-tokony no mivoaka voalohany ary Beniadata naniraka ka nilazana hoe misy olona efa mivoaka avy any Samaria ary hoy izy ataovy samy belona izy na ho avy avana na ho avy iady ajanontsika eo aloha ry havana malala tonga amin'izay ny mpaminan'ny Jehovah miseho amin'izay Andriamanitra ozy izy le mpaminany hoe atolotra eo an-tananao hitanao izy ireo vahoaka be dia be feo izany hoe mitodika izany ny Ahaba tena hoe vahoaka be dia be hitanao reo ozy izy atolotra eo an-tananao eo haleluia rehefa Andriamanitra raha nanao miteny aminao hoe atolotra eo an-tananao ny fahavalo dia aza mijery ny tenanao tsony ianao aza mijery fitaratra fa teto rehefa namoaka ny miaramila Ahaba mba nanao isa-tokony dia jererareo tsara
vitsikely angely avana malala ny Israely tena vitsikely atao nge tonga dia dingantsika vetivety jerevantsika le vitsikely ny Israely dingantsika aloha ery ampitery tonga dia mpity tsy ampitetsika eo amin'ny andiny fafita amby roapolo ary ny zanak'Israely rehetra kosa dia lamma sy novatsiny ka dia lasa iady aminy ary ny zanak'Israely nitombo tandrifony toy ny osy andiany kely rotoko fa ny Sirianina kosa nanenika ny tany io zany ny fahavalo iady eto ohatran'ny osy andiany kely rotoko arakareo le teny ery amin'ny andiny fafita amby roapolo le vakiko teo osy andiany kely rotoko zany ny Israely manoloana ny Sirianina izay manino manenika ny tany biby tsy miady zany tena kely riavana 7,000 vahoaka 7,000 miaraka amina olona 200 mahery kely zany manoloana n'izao tontolo izao fahavalo tena tahaka ny fasika tahaka ny govoka fe fa averiko ny teny rehefa Andriamanitra no miteny aminao fa atolotra eo an-tananao io dia aza mijery fitaratra aza manisa ny eleny aminao aza manisa ny zavatra eo am-penan-tananao fa Andriamanitra no iady ny tenin'Andriamanitra fa izah iady anareo fa iarareo kosa anginy ny mombanao rehetra manomboka eo mangina ny fahavitsinao mangina ny fahakelezanao mangina fa Andriamanitra kosa izay lehibe lavitra no iady ho antsika lavana malala teo amin'izay misy izy hafa hoe amin'izy ahoana amin'ny fomba ahoana hozy izy Andriamanitra reo ihany ka reo ihany reo miaramilanao reo ihany reo vahoaka reo ihany fa tsy hoe amin'ny hoe izy akory tsy hoe ivadika lasa mombanao ny 2 mpanjaka 2 dia be miadadareny no iadikanao fa reo ihany mba ho fantatrao mihitsy fa zany Jehovah aleluia samy alalany abetsahanao Andriamanitra efa imbetsakantsika eto mitoro-teny eny foana momba ny resaka zavatra ohatran'izany io ry havana tsy amin'ny alalany abetsahany ka le sy ny soavary sy miaramila no entina mandresy fa amin'ny anaran'i Jehovah ozy izy David amin'ny anaran'i Jehovah kosa manatona anao ozy izy mantsy Goliath amin'ny anaran'i Jehovah aleluia zany no entina mandresy eto amin'izao tontolo izao ity fa ibe ny adada sy ny filongony tompoko dia manenika ny tany amin'izao tsika miteny izao anazy daholo ny mpanjaka 230 ny elita rehetra ny firenena matanjaka rehetra izao tontolo izao any be ny adada reny fa mbola misy zanak'Israely eto vitsy tahaka ny osy kely tokony anankiroa afaka mbola mandresy aleluia mandresy amin'izao tontolo izao mandresy amin'ny be ny adada sy ny firongony aleluia raha ohatra ka mijoro amin'ny anaran'i Jehovah izany olona izany ny ten'Andriamanitra hoe andininy fa 5 tsika zao alefatsika malakilaky manko satria foy ihany fotoanatsika ary nangama zatoviny komando fanapahana isa tokony izy 2 amby 300 isany ary manarakaraka izany nandamany olona rehetra zanak'Israely rehetra ka dia 7,000 isa ary nivoaka izy no tatao vonana ny andro fa be ny adana ny sotro mamy tao an-trano-matsakazo dia izy sy ireo mpanjaka 30 izay ary ny zatoviny komando fanapahana isa tokony mivoaka ny voalohany ary be ny adada naniraka ka dia nitazany lasana hoe misy olona efa mivoaka avy any Samaria ary izy atao sambelona izy na ho avy hiavana na ho avy hiavy mbola matoky tena ihany be ny adada mitsotsotra ao anatin'ny lampany ao izy ao anatin'ny fanjakany ao izy mifety misotro toka amin'ny lamina fa mbola manome baiko ihany na le atao sambelona zany angirafana natao Lucifer ao amin'ny fanjakany ao izy ao dia maniraka miaramila na natao sambelona ary ny deviny ny olona amin'izao fotoana izao dia ataony deviny sambelona riavana ny olona tsy ao amin'Andriamanitra ozy tsy le ravavy anankiray tatatiky foana ny teniny ataony deviny kendaroroka ozy izy me foana tamin'izany ataony deviny kendaroroka mihitsy ozy rehefa tsy ao amin'i Jesosy rehefa tsy manana an'Andriamanitra fa marina izany sambelona sy kendaroroka satria izay baiko azo ny tany amin'ny be ny adada ary Lucifer dia mamila
isanandro miaramila ny anakisao ao ambanin'ny tany ao ndana ataovy samybelona ndana ataovy kenaroloka ndana zarazara misy ao mihitsy ny miaramila sasamy mandeha fotsiny mamafy fijangajangana manao samybelona amin'ny alana fijangajangana sasamy mandeha mamafy amin'ny alana fisitokana sasamy mamafy amin'ny alalan'ny fanamamitaka ny sasamy mamafy amin'ny alalan'ny zavatra maro ny aretina sy ny ozony isan-karazany sy ny fampitehany isan-karazany sy ny famonotena sy ny famoizam-po sy ny sisa ny ady lafo sy ny rehetrarehetra samy manana amin'ny miaramila ny alefa ny mihitsy miaramila amin'ny arivonivony amin'izay anana ny rehetrarehetra ao apana malala ataovy samybelona ataovy kenaroloka zany o mibaiko be ny adady zany o mibaiko ny losifery zany amin'ireo miaramila ny rehetrarehetra reo ry havana malala saingany tsy fatany izao iza mifanandrina aminy iza mifanandrina aminy ekena farazao tontolo izao tokoa ekena ngeravana fa raha olona tsy nanan'Andriamanitra tokoa dia vita ny kenaroloka fa zao tsy fantany vevizeo dia mivoaka fitao an-tanàna ireo zatovo ny komandiny tanapahana izy tokony ireo sy ny miaramila izay nanaraka azy ary samy nahafaty olona ray avy izy rehetra dia vaky nandositra azy olona ray avy fotsiny ny maty dia mba vaky nandositra azy siry amina tany anjehany Israely ary be ny adadam-panjaka sirina andositra ny soavaly mba mitaingy soavaly sasany koa ary ny mpanjakan'ny Israely mivoaka dia namely ny soavaly sy ny akalesy ka nahafatesana be bebe ny Siriana aleluia ary le mpaminanina ka ny mpanjakan'ny Israely ka nanao tamin'ny hoe mahereza tsara fa tany sy izao izay ataonao fa raha mierina ny taona hiakatra indray ny mpanjakan'ny Siria ady aminao atsanitsika io resy teo anoloany zaraky nitsoka vaky nandosy jerenao tsara tsy hoe ny vahoaka rehetrarehetra ny Beni-Hadad amin'ny maty fa nahafaty olona ray avy zany hoe rehetra nivoaka zany tamin'ny miaramilan'ny Israely dia nahafaty olona ray avy fotsiny vitsikely zany tsy betsaka zany fa nitahotra ny nalasa ny bana nalefasan'Andriamanitra fa natahotra sy olomo tao anatin'ny Beni-Hadad ary apana lasa amin'izay nitsoka ny nifatra nitsoka nefa ina le teniny teo atao samybelona raha aviavana dia atao samybelona anao aviady koa raha mbola atao samybelona tsy miova mihitsy fa voana hita maty lasa amin'izay nitsoka ny nifatra ozy izy ny tena Andriamanitra hoe lalana ray no midiranao rehefa resaka ny devoly Jesosy lalana ray no midiranao fa lalana fito ny voanao zany hoe tena mitatady lalana tena hoe mitsoka tena mirefatra tsy natafajana lasa mitsoka ny fahavalo nandositra daholo ozy izy le mpaminany rehefa vita ny ady aloha nandresy zany ny zanak'Israely aleloia nandresy dia nao hiavana ny devoly fahavalonao zany tsy afaka manao ninonanao zany tena marina nge zany riavana ny olona ao matahotra devoly atsika riavana tsy matahotra devoly rehefa maraka aminao Andriamanitra tsy manao ninonanao zany dia mitsoka mandositra ho miala lavitra mihitsy hoy ny tena Andriamanitra ozy le mpaminany mahereza tsara ianao ozy izy fa tarsy izao zay nataonao fa raha mierina ny taona toy izao dia hiakatra indray mpanjakan'ny Siria adanao zany hoe amin'ny herintaona ohatrany misy ady indray io le faharoa io araka ny soramanova kitsika hoe nina reseny ava indro vita zany zay ny ady voalohany resy teo anoloan'ny zanak'Israely ny Siriana akitsika amin'izay dia ny fahatelo amby roapolo halleloia mandeha tsara fa tsy tapatapaka na raha Jesosy ary hoe ny mpanompo mpanjakan'ny Siria tamin'ny Andriamanitra ty avoana mahakomianara fa diteny ty Andriamanitra ny avoana ny Andriamanitra izy ireo zany naharesena antsika fa oka nge tsika hiadiny any tany lemaka raha tsy ho resitsika indray izy Andriamanitra ny avoana ndry mahampalahelo ny devoly Andriamanitra ny avoana hoy Andriamanitra fa raha ny tany lemaka reo dia ho resiny dia ina lay nataony lasa ndray tena hoe miaika an'Andriamanitra nge rehefa ndeto Siriana ndraiky lasa ndray nanao zao izy izy taonay ny tetikana ninany amin'ny fahaefatra amby roapolo tsika zao
mahafinaritra ilay tantara zany tenenkanareo na dia mamaky fotsiny ary ianao dia mahery koa izao zavatra eo nataovy esorony ny mpanjaka samy hiala amin'ny toerany avy asio manapaka isono azy ianao kosa dia makamy miaramila ho anao ary izy teo makamy miaramila ho anao toraka ny miaramilanao izay maty teo ary soavaly solony soavaly sy ny kalesy sy ny solony kalesy ary ady amin'ny enatany lemaka isika ka dia ahery no izy tokoa ary miaiky ireo tenin'ireo itenindreo izy ka dia nataony any izy zany raikitra ne zany nitetikako ohatrany tsy nahombo ilay teo ny Beniadada eny e rano nanesitsika fa sy ny Andriamanitra zavao ny Andriamanitra ny avoany e Andriamanitra nitendrombohatra ozy izy andao zay dia natany lemaka tsika dia endretsika miaka ho hitanao fa lesitsika reo sao nitetikady amboary soloy daholo ny kalesa amboary zao miomana ihany soloy miaramily ravana malala zany zavatra zany tena fizakan'Andriamanitra mihitsy zany a Andriamanitra nafana tsy tena io anaran'Andriamanitra io mpahasarotiny azy io ary zany mahatonga anay amin'ny teny aminao foana manao hoe ataovy izay hitondranao ny anaran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao fa na dia tsy noly amintsika azy misy fotoana eny ravana malala tsika tena tsy tokony handresy zany mihitsy amin'ny ady fa tsy noly amintsika fa noly anaran'Andriamanitra izay hoentitsika samotiny amin'ny anarany Andriamanitra miaiky azy reto loatra reto tsy aminy reto reafana hitan'Andriamanitra dao hoe toizatsika ny vampiteny iady natany lemaka ndray zany zao ary no nenina ny taona heritaona tateorina zany zany nanana heritaona niomanana mihitsy zany ny Beniadada ny fahavalo nanana heritaona tao anatin'izay tena no famina daholo ny miaramila ka jerena daholo ny kalesy sao dia misy vakim-pony hoe sasany namboarana tena nanamboarana kalesy be lehibe ary inona fa nampitombona betsaka ny lavitra an'ilay teo aloha satria efa hita ilay teo aloha ary ezy tsy maintsy nampitombona ny traikefa nampitombona ny tafika nampitombona ny zavatra rehetra ravana malala fa enao nampitombona takin'inona ny herin'ny devoly Lucifer ravana malala na misy pouvoir atakiny ahoana amin'ireo miaramilandreo tsika afaka miaika ny Lucifer tsika tsy matahotra an'izany tsika ravana ninona mihitsy mbola fametrahan-tananao ambanin'ny tany hoe tena ndana ndraiky dia ampina zao ndray dia ampina zao ndray ravana malala ianao aza matahotra an'izany raha mbola matahotra an'izany ianao mbola tsy manana an'Andriamanitra ianao fa tsisy dikany amin'Andriamanitra zany halleloia tena indray nerina ny taona dia nataony zany ary no nerina ny taona dia nandamina ny Siriana indray Beniadada ka niakatra indray akany afeka hiady amin'ny Israely ary ny zanak'Israely rehetra kosa nalamina sy novatsiana halleloia ka dia lasa hiady amin'ny ary ny zanak'Israely zany tsy niampy ny miaramila tsy niampy ny fitaovam-piadiana tsy niampy ny tafiky reo ihany nandresy tamin'ny voalohany tsy fanjakana mihitsy hoe mba mivaliky dia maniaraka nanampy any zareo na ray ihany tamin'ny 20 izy ihany fa nalamina tsara fotsiny zareo novatsiana tamin'ny lafiny maro novatsiana fitaovana novatsiana zavatra be dia tsika eto nge raha navatsiana zany foana mahatonga na amin'ny tenanareo hoe tsika mahatonga antsika aminao zao fandarana isanandro zao mamatsy atsika Andriamanitra fa mila vatsiantsika isanandro halleloia mila vatsiana tena Andriamanitra ianao mila vatsiana sabatra ianao ny afana ny sabatra dia ny tenin'Andriamanitra izay zaraina amintsika isanandro eto fa raha tsy manana sabatra ianao raha tsy manana tenin'Andriamanitra ianao dia ho mora amin'ny devolony mandafatsika no vatsiana ny zanak'Israely ka dia lasa hiady aminy ary ny zanak'Israely ny tompo tandrifony toy ny olona avakitsika toy ny osy andian-kely roapoko fa ny Siriana kosa nanenika ny tany ary anefa varanokolo nanatina ny lehilahin'Andriamanitra ka nilaza tamin'ny mpanjakan'Israely hoe zao ny lazainy Jehovah satria ny Siriana nilaza hoe Andriamanitra ny avoana ihany Jehovah fa tsy mba Andriamanitra ny tany lemaka dia atolotreo atananao ireo olona maro be rehetra ireo ka dia ho fantatrao fa izao no Jehovah halleloia hitany Jehovah mihitsy fa maro be ilay olona Andriamanitra ao sampiaro tsy mety amiko zany ozy Andriamanitra
fa maninona ako ny fotsifotsina ohatr' zany andriamanitry ny tendrombohitra fa sy andriamanitry ny lema mbory za daholo izy zao manamorona an'ireo fa ozy andriamanitra atolotra ao an-tananao reo. Halleloia. Andehana fa atolotra ao an-tananao reo vahoaka be dehibe reo tsery ao fomba hoana fa ndana fotsiny. Halleloia. Andiny fa 20 dia mitoby ny fanandrify hafitona izy roto. Mitoby ny fanandrify hafitona izy rotota. Akitsika amin'ny matsara ny antoy ary tamin'ny andro fahafito dia raikitra ny ady ary ny zanak'Israely nahafatony miaramila tongotra iraetsy tamin'ny Siriana indray andro. Halleluia. Ataon'Andriamanitra mitombo natao anaty natao anaty andro sabata mihitsy ny ady. Ry havana io andro sabata io andro mpandresena ho aio. Andro mpandresena ry havana ao anatin'ny andro famantarana mihitsy ny nataon'Andriamanitra mitotona ny adiny Siriana sy ny zanak'Israely. Hoy Andriamanitra mba ho fantatra reo fa izay Jehovah. Halleluia. Tao mihitsy hoy izy Andriamanitra io ny famantarana io ny famantarana ho an'ny reto zanako reto fa zanako nareo iadinareo adina amin'ny andro fafito. Ry havana ninona ho aditsika ninona ho zavatra atrehantsika ry havana andaontsika hitandrina andro sabata. Fa io fitandremana ho andro sabata io ange ny havana malala misy fahavalo mifanarina ange io entinao io ny ady entinao io ny zavatra rehetra mameterenao sy ny aretinao sy ny zavatra rehetra entinao mifanandrina amin'izy tsy mifanandrina aminao ntsony fa entinao mifanandrina amin'Andriamanitra ny adinao rehefa andro sabata ry havana. Zany no mahatonga antsika mitarina andro sabata zava-dehibe ary ny zavatra rehetra voasoratra tsy nataon'Andriamanitra kisendrasendry io. Rehefa maninona mitotona tao amin'ny andro fahafito fa dia resy teo anoloany ry havana ny Siriana. Halleluia. Tamin'ny andro fahafito dia raikitra ny ady ary ny zanak'Israely nahafaty miaramila tonga etsy. Jerenao tsara nge ry havana miaramila manetsy no maty zanak'Israely. Za zany tena miezaka manakatra be anita tary hoe amin'ny fomba hoana arany. Hoe tena olona farak'izay vitsy nge ry havana dia 7 arivo dia miampy 200 mahery reny vakitsika tery ambony. Fa amin'ny fomba hoana ny ahafatesana miaramila manetsiny ao anatin'ny ray andro. Tena mahavarina. Ny sasany mety tsy maty ny sabatra kory dia tonga dia mitsikasikasyna fotsiny eny. Tsy ny sabatra ny zanak'Israely loatra kory ny asa na hoe ny sabatra iny mety tonga dia lasa lavabe ny lelany. Ohatra eny am-piadivany eny zany dia lasa lavabe ny lelany izany dia indray mikapoka ohatra zao dia mahafaty amanama kolokolo maro be amanjatony. Ohatra tsy fantatro hoe amin'ny fomba ahoana ao anatin'ny ray andro maty ny zanak'Israely miaramila manetsiny ry havana. Tena mahavarina zany atao Andriamanitra mahagaga. Tsy takatry ny saintsika ny hamaly an'izany. Tsy ho vitantsika ny hamaly an'izany hoe inona ny zavatra nitranga fa tsotra fotsiny resy ny Siriana. Halleluia. Ary fa ny sisa dia nandositra nakany tanàna hafeka rehefa ny anjeran'ny teny reny zao nisy ny anjeran'ny manga reny olona sisy reny ary 7 arivo amin'ny 2 alina misy 7 arivo sy 2 alina tonga dia ny anjeran'ny manga maty tao daholo. Andiny toizantsika ary be ny adata nandositra nakany tanàna ka niditra tao amin'ny efitrano anatiny. Fa hoy ny mpanompony tany indro efa renay fa mpanjaka mamindra foy ireo mpanjaka tanànan'Israely ho amasina ianao. Avy ianao hosikina ny lamba fisaonana ny valahanay ary asianay mahazaka ny lohanay dia akany ampanjakan'Israely izahay ngamba ho velomony ny ainao. Dia hosikina ny lamba fisaonana ny valaha ary nasiany mahazaka ny lohany dia nakany ampanjakan'Israely izy ka nanao hoe izao no fitenin'ny be ny dada-panomponao avy ianao re mba ho velona ny aiko e ohatra ny hitako eto ny paozin'ny be ny adany ry havana. Ahoana ny tenin'ny tany ambony tary dia tany le voananomboka enao zay alaiko daholo ny vola fosinao sy ny volamenanao sy ny kadinao sy ny zanakao tsy rehetra tsara eo aminao izy tonga dia rofo daholo anareny. Ohatry ny tsisy oatra azy fa teto amin'izay vadika ny tantara mba velony areny ako avelony izao mba velona fa mifona aminao ahy mahamelatra raha zany ao amin'ny plasy ny tirangady menatra ary afana ny devola kely afana mivoaka amin'ny kenatra ho ahy eo amin'ny fiainanao
mivoaka amin'ny tenatra sy fahafahambaraka zao na atao hoe enatra sy fahafahambaraka tany amboalohany tahaka ny tsisy oatra azy ireo olona ireo ihany ny raha natena izy tao sambe natena izy alaiky daholo ny ananana azafady a avelao rezy tao mahofelony ina mo fa tsy dia zany mihitsy ny dia vola rehefa na rehefa mahalona an Jesosy Jesosy anakareo no fanenina konazazy ianao hoe tonga sady venao amahory anao aloha fotoana ry havana n'Andriamanitsika tsy azo ny devoly fanandrinana zany ary izy nga mbola velona ihany izy izy nga mbola velona be ny atady raha lako izy anataon'ireo olona ireo fa fazara ho azy zany dia namonjy zanatra tena izy karana hoe raha lanao hoe be ny atady dia ho izy mandeha lalao izy ary be ny atady nantany aminy dia nasay niakatra amin'ny Kristy ary hoe be ny atady tamin'ny vadika amin'izay ny teny ny tanàna izay nalain'ny raiko tamin'ny rainao dia apodiko ary manaova lalam-beo anao any Damaskosy tahaka nataony raiko tany Samaria ary hoy abo alefako ianao amin'izay fanekena izany dia nanao fanekena tamin'izy ka nandefa azy ry havana lasa ny aba tanteraka mihitsiny ny fanapahana le tanàna feno fahavalo teo tsy afaka nandeha dinganiny azy tsy afaka nandeha ianina tsy afaka nandeha tetsy sy teroa satria nahoana fahavalo ny manodidina fa teto miverina taminy ny fanapahana averiko aminao daholo ny tany rehetra izay nalainy raiko mandeha aminao lalambe any Damaskosy ataovy e anao re io e ataovy izay tianao lalambe mihitsy ataovy eo ody teo any daholo izay zavatra maneligelanao fa asio lalana dia izay tsy anaovanao azy fa averiko aminao reo halleloia ry havana ny devoly nangalatra ny devoly nangalatra teo amin'ny fiainantsika ny devoly nangalary ny daholo nge raha fa na ny zavatra mafina ary zany nge raha natetiky ny devoly izay zavatra mafinaritra tsika rehetra nge raha fa nalainy ny devoly amintsika ny fifaliantsika angalariny ny fiadanantsika angalariny ny fananantsika angalariny fahasalamanatsika angalariny alainy daholo ny zavatra rehetra izay mba fananantsika angalariny ny devoly raha misy olona eto miaina zavatra ohatran'izany zany na manao antsoavo aminareo fatafy fa zavatra angalariny devoly ny zavatra mahaory anao io tena mahatsara mihitsy hoe misy zavatra tena tsampy ny fiainanao tena mijany anao misy zavatra misy olona tena hoe tsy mety mitsangana mihitsy ny fiainana manangana kely dia potika manangana kely dia potika satria nahoana ry havana angalariny devoly ny fahombiazan'ny olona ny lakile am-pahombiazantsika angalariny devoly fa rehefa tonga ny fotoana ry havana atrehanao amin'ny ananan'i Jesosy sy ny problemanao ny anaran'Andriamanitra Israely no entinao eo aloha ny devoly mihitsy tena averiko aminao reto fa tena tsy anahy reto fa anao halleloia aika reto tsy anahy aika tsy anahy zany fentaniny averiko aminao daholo fanananao fa tena resy amin'ny anaran'i Jesosy zay rehetra nangalariny devoly teo amin'ny fiainanao tononoko indray androany amerina an'izany amin'ny kenatra ny devoly amerina an'izany amin'ny fahafahambaraka sy amin'ny kenatra ny devoly ry havana satria tsy anazy reny fa anao fa nangalariny taminao fotsiny reny raha tsy fanahy ny devoly averiny aminao zay rehetra anao homeny anao mihitsy ny tsanareto aloha tianao ange Jesosy ry hafany Andriamanitra rehefa mampandresy anao tsy hoe tsika zany rehefa ohatra hoe misy alitsika na manam-pahavalontsika dia Andriamanitra zany tsy mahafapo an'Andriamanitra mihitsy zany hoe resinao fotsiny le fahavalo dia vita hoe maty daholo ny sirianina dia zay misy zavatra foana manaraka amin'izay ka in'Andriamanitra ianao tsy hoe avy delivrena dia afaka fotsiny ny devoly fa ianao mbola mahantra be ihany ianao mbola miaina fiainana ratsy fa rehefa miala amintsika ny fanaratsika avana malala dia miditra manaraka ny fanamasinao anatsika ny fahasoavana rehetra ny fitahin'Andriamanitra ny fiadanan'Andriamanitra ny fahasoavan'Andriamanitra alleluia amerina aminao izay nangalariny taminao any ny devoly androany zany ny teny hoentinao mandeha amin'ity androany ity
tena nalainy teo ampelantananao amin'ny anaran'i Jesosy tsy mahazo mitazona izany izy fa mivelona any aminao. Aleloia. Zay rehetra marinainy tianao Jesosy. Minao fa mahery ianao tao anatin'izay bavaka sy totena zay niarahantsika izay androany. Mivavakantsika amin'izao fotoana izao. Mbô tsika hivavaka mitenintsika androany hoe Jehovah mety aiza mba handeha ho amin'ny loko ianao androany. Ny anaranao. Halleluia. Antapahantsika amin'izay satria hivavakantsika rehefa avy eo. Fandoroantsika amelabelatra ny toritena. Tena marina moa dia tsy dia ho lava intsony ny famelabelarana ny toritena. Efa voalaza ny zavatra rehetra. Isaorantsika mampiona tao anatin'izay fotoana izay ary Andriamanitra manankaream-pahasoavana any amaly fitianao mampiona dia mahereza hatrany hatrany dia mampahery ny tenin'Andriamanitra dia nolontsainanao lalandavana izy amen. Jesosy amaly fity dia misaotra antsika rehetra koa makasitraka azy mampahery azy reny teninareo reny. Halleluia. Tantara tena mahafinaritra ty tantara ty. Fanjaka voalohany toko faharoapolo. Arabaiko loha zay mbola tsy voaravako teo Rosine de Saint-Hortensia Naël ireo mbola tsy narabaiko teo dia tahiny tompo isika mianakavy. Alleluia. Mino mabetsaka ny zavatra azonao andraisina tao anatin'izay teny izay. Ny nandreseny Ahaba indroa fa ny vavalo zany na iady amintsika impiry rehefa Jehovah no momba antsika dia tsy manaratsika ny atsasadalana. Ny fahavalo resinao androany ary Jehovah no momba anao mbola resinao indra pitso. Jehovah no momba anao mbola resinao indra fakapitso. Jehovah no momba anao na firy izy na firy tonga eo dia resinao izany. Ny nandreseny Ahaba indroa any Beni-Hadada mpanjakany Siria. Ary Beni-Hadada mpanjakany Siria namory ny miaramila ny rehetra ko mpanjaka roa amby 30 mba amin'ny soavaly sy kalesy reraka taminy dia niakatra izy ka naofairanao Samaria ary namely azy. Beni-Hadada zany dia anisan'ny mpanjaka tena nahiran-tsaina mahay manafika natanjaka tao amin'ny Baiboly tamin'ny andro tamin'izany andro zany. Ary Beni-Hadada io dia anarana tena hoe anarana nalaza satria ny dadany dia Beni-Hadada 1 izy Beni-Hadada 2 ny zanany koa mbola nataony Beni-Hadada 3. Beni-Hadada zany mpanjaka anankitelo tao Siria tamin'izany fotoana. Fa ty Beni-Hadada 2 ty Beni-Hadada faharoa ty zany no tena hoe tena anisan'ny tena hoe natanjaka tamin'izany fotoana zany ary zay firenena rehetra ny tafiany dia resiny avokoa ary dia tena nanjakazaka mihitsy izy. Aminaran'i Jesosy adiny faharoa ary nandefa iraka ho any amin'ny Ahaba mpanjakan'i Israely tany an-tanàna izy ka manao hoe zao ny lazainy Beni-Hadada ny vola fotsinao sy ny volamenanao dia mivady aman-janakao dia ny tsara tarehy indrindra aza dia ako. Ary io mpanjakan'i Israely nanamaly hoe eny marina ny teninao mpanjaka tompoko anao rery zay rehetra nanako zany ny mpanjakan'i Israely. Dia velona reny iraka kanao hoe zao ny teny Beni-Hadada naniraka taty aminao nanao hoe ny vola fotsinao sy ny volamenanao ary ny vadinao aman-janakao dia hoe ka na maniraka ny mpanompoko aty aminao rapitso toy izao ka zavany ny tranonao sy ny tranon'ny mpanomponao dia ho raisinao ny tana sy hoentiny avokoa izay rehetra mahafinaritra ny masonao na inona na inona. Ary io mpanjakan'i Israely napaka ny olona rehetra tamin'ny tany nanao hoe masinonareo fa tarotra izao fa mila sotasota mihitsy le ingy efa nariraka tamiko izy aka ny vadiko aman-janako mba vola fotsiko sy ny volamenako ka tsy ny laviko. Ary ny olona sy ny vahoaka rehetra tamin'ny aza mihaino na manaiky tantra nitsindry azo lena. Ozy Beni-Hadada hoe efa fairano reo tsy afaka manao ninina ntsony reo aloha ampilazaina izy sisa ny zavatra ho ataontsika. Niraka voalohany izy hoe anahy daholo ny zavatra zay anao dia eny rehefa dia anao amin'ndefa ndray izy faharoa ho alaiko zany rapitso ho alaiko daholo reo.
ny fahavalontsika ny devoly a dia tonga nyrihana sy andrava sy amono angalatra anao ny rehetrarehetra ary ianao hoe dia tena tiany ny devoly tena ho alaina tsy anana nininina tsony fa zay rehetra eo aminao dia tiany robaina na dia ny fifalianao na dia ny fahasambaranao tsisy tiany ny devoly atao mijanona mafikirava nahazo any aba teto tsy haiko nareo efa mba tratran'izany taloha teo amin'ny fiainanareo rehefa mba tratran'izany hoe misy olona dia maka fotsiny zay anareo tsisy nina azonareo atao etany ampianarina tantaraiko anareo ay mampina tsara ty tantaraiko ty aloha sy tantara mampime kely aloha dia amizay nareo tsy matory so dia lavalava ny fotoana zay tamin'izay mbola nianatra taloha tany classe de 5e tany zay tamin'izany nianatra tao amin'ny lycée Nanisana zay mpianatra tao amin'ny lycée Nanisana dia nafantatra lehilahy anankiray zanaka mpampianatra nalaza be tao voaroaka io lehilahy io tsy nahazo hiditra tao mpianatra satria tena maditra mialatsiny aminareo fa ny anarany ty lehilahy ty Rafidy ny anarany ary rehefa fidy ny anarany dia misy surnom afantarany be sy maro anazy Rafidy Moly mialatsiny zay misy izy Rafidy Moly satria izy io dia mifoka zava-mahadomelona be dia izy ngeza be zay izy dia be molotra be zay dia hatry ny tsikitsiky zay dia nifindrika nefa ohatry ny afaka saika izy matetika miady aman'olona fa nampahory aminay tena nofiratsinay zay lehilahy zay fa zay tamin'izany ozy nareo mivorivory hoe zay lehilahy anankifiry dia tonga avy any izy dia tsikitsikiny da zay dia asakambininy dia tsisy resaka alainy savainy ny paosinay rehetrarehetra na paosina kitapo dia zay vola rehetrarehetra ny aminay dia alainy daholo dia zay tena tsisy afaka manao nininina mafika zany ry avany vao miala avany Rafidy Moly raha nisy mpianatra tany Nanisana reo dia mety nafantatra an'izay izy mitsikitsika dia olitra dia naryzandry savainy tsy raha ohatrandre mpiasa nadoaniny reny izy savainy ny paosinay dia zay volany dia alainy dia lasa zay vity zay kapokapohany fotsiny zoka dia lasa izy mandeha zay ianao tsy afakanao nininina andaza amin'ny mpampianatra ianao izy efa tsy mpianatra otsony ary raha tratrany koa ianao no nandaza loza dia ohatrany be ny adada mihitsy mangoty mahatahotra zany indra fidy nday andro ary moa ny namako nisy nanao namako zay zany mba tena hoe mba te hiaro ny fananany na apomea tonga nianatra le namako ka tamin'izany zay manao tablier manao an'le tablier reny dia misy paosy eto dia niala vany sasa dia hianatra am'izay dia tonga vany le namanay dia efa mivonona kosa izy efa mivonona rehefa fantatry efa fantatry tsiriam-bolamena rehefa tantaraiko tetika zany tsy tadidiko tsara tso tokoa zay zavatra zay nisy namanay zay am'izay dia nahazo vola avy any an-trany zany dia ho hianatra dia misy vola 20 tamin'izany dia atao paosiny tablier fa zairiny manodidina ny vola 20 sy zaitra mba hiarovana ny Rafidy zany eny mihitsy ny hita Rafidy avy lavitra ohatra misy zavatra mizaily ty sarina vola nampalelo le namanay nanaraka hatramin'ny tablier na seny Rafidy ny sorona tablier ao anahy iny tablier iny kofa ahoana avao dia meo anahy le tablier iny zany dia vana ny tablier dia nety Rafidy nandeha tany le tablier naveriny any nefa firavana efa tsisy paosy tsony niaraka niala tamin'le paosy le vola 20 mekeravana tamin'izany fa tena hoe be ny adady ohatry zany be ny adady tonga dia zay anao rehetra tonga dia alainy tsy afaka ny teny anadaholy volamena anao sy vola fotsinao eny re anareo re ozy izy aby alaiko zany rapitso
na tezany kosa ary lasa igny izy niteny tamin'olona sy ny vahoaka tozy ny laza miaino na manaiky mba hanamafy loha zany. Misy fotoantsika manaiky amin'ny fotoantsika manoloana ny devoly manaiky zavatra ray dia hitakiny zavatra roa, manaiky zavatra roa dia hitakiny ny anankitelo. Ny hevitra tsara indrindra dia ny mandà ny mikomy eo alohan'ny devoly. Zay tamin'izany alainy raha fidiko aizy teo ay fidiko lasany ina moa ny azonao atao mafy be ke zany draka zany raha zany tsy haiko na mbola aiza izy mba tokony efa mivavaka raha mbola velonaina fa de lasa mba nidrikina am'izay koa sary ahaba izy ahaba hoe zay rehetra nandrano taty amparoplan tamin'ny voalohany dia ataoko fa sasafatrao kosa tsy azo kekena tsony mba midrikina moa zany dia lasa reo iraka ka i Beniadada matoky tena be. Ndika zany Beniadada zany ke anarana zany ndika zany a dia hoe zanaky ny tabataba. Ndikany hoe Beniadada zanaky ny tabataba na hoe zanaky ny tafidrivotra mampatahotra kera fa zany anarana zany Beniadada amin'io fa tsy Beniadada. Beniadada izy anarana Beniadada ko izy re eny ary mampatahotra Beniadada ary miovitrovotra eo anoloan'ny Beniadada daholo ny olona rehetrarehetra. Soa ihany fa mba nidrikina zany ahaba satsy amin'ny ay ataovy zay ataonao toy izy Beniadada hoe ndao ary fa ho hitatsika eo zany ampitehako nareo ozy izy any amin'ny mpanjaka voalohany toko faharoapolo andiny faraika amby folo ary mpanjaka n'Israely namaly hoe satria zany Beniadada nyteny hoe ho hitanareo ary a ataon'Andriamanitra amiko an'izany mihoatra n'izany ary raha ho ampy eran-tanan'ila koa ro vovoky Samaria amin'ny isan'olona manaraka tena hoe le voniny tena dorany tena ampitehany tanany ary avana mba niteny am'izay ahaba hoe aoka izay misikina tsy reharetaka ny efa mamà. Ina moa dikan'izany teny eo amin'ny mpanjaka voalohany toko faharoapolo andiny faraika amby folo zany hoe ozy izy ahaba zao lazaina aminy aoka izay vao misikina tsy mba hireharetaka ny efa mamà. Ny dikan'io dia tsotra hoe ianao kosa ve olona tsy miady kory ve dia tonga dia mika fandresena. Ianao kosa ve ohatrany hoe misy mpanao baolina ihany zany raha misy ekipa anankiroa sarotra be ny teny hoe ty tonga dia maresy baolina boribory fomba fiteny ka ety aba dia mba nidrikina aza tonga dia miteny an'izany kosa aloha ianao mba nisy finoan'Andriamanitra izy. Ny finoantsika an'Andriamanitra dia mahatonga antsika midrikina sy mikomy anoloan'ny fahavalo. Ary ny finoantsika an'Andriamanitra afaka hiteny fahavalontsika aza mieritreritra fandresena meloa zany ianao fa zay hiady. Ary misy ady foana nge fa Jehovah nyteny tsy anareo ny ady ianareo angina fa zay ady ho anareo. Halleluja. Beniadada aza misika raha tsy tavavoaka ny ala zay mihitsy izy zany tonga dia natoky tena 2 kely ny mpanjaka ny raiky taminy ny mpanjaka rey manana vahoaka ahoana moa reo tsy atoky ny tena amin'izany. Ary sika kristianina dia mampalahelo fa mpanjaka miady amintsika mbola miaraka amina mpanjaka 230. Ny devoly dia manana solotena be dia be miady amin'ny kristianina fotsiny.
be fahavalo nge raha manano kristianina be fahavalo kristy jesosy rery misy azany olona tena miteza hoe ho avy ny antikristy tsy misy mihitsy hoe anti bodana anti mahomena anti tsy fantatro jesosy zany misy fahavalo manokana hoe antikristy ary matetika ny olona rehefa miteny hoe za ate de rehefa miteny hoe za ate a de mietritra foana hoe tsy mino an'Andriamanitra zay ino fa tsy mino zavatra hafa be fahavalo tsika ao ny antikristy ao ny olona tsy mivavaka ny olona tsy mino an'Andriamanitra koa de efa fahavalon'ny kristianina ihany koa mimpanompo sampy ry dada rabe sy ny firongony rehetrarehetra izy koa tena fahavalon'ny kristianina betsaka ny fahavalon'ny kristianina ny fitondram-panjakana matetika de efa indrindra zay moa tsika ty andafy mahavariana raha ty andafy ianao aty Frantsa no miteniteny amin'olona zany foana hoe za pastera za kristianina ohatry nijeren'osy io fahitan'ny olona zany fahitan'ny vazana zany to de mitarika anazy to de tsy mijery anao amin'ny fomba hafa zany fotsiny nisy tompotranonay taloha de vo eo ampiresadresahana io lesona be ho anay zay lesona be ho anay zay tam'izay ary hita lesy tam'izay tamin'ny nisy fotoana zay nifindra trano taty andavy de le midinidinika amin'ny tompotrano de ahoana moa zany nareo firy ny ankizy ahoana ohatry mifampivaizana keo de vo niteny am'zay zay satria zany teny hoe zay manao fandarana ahoana zay mantsy olona mpivavaka voany anazay rakaty zany kristianina kanareo ohatry nitendeny zay tsy de tena mety tsoraisinareo zao zatra teneny de raha siny Jezus teny moa tam'izay niara-moa le mofo dimy sasandrano mono zavatra tiany atongavana de zao kristianina ianao mety tsy alo fatrano ianao ray zay satria anao miankina amin'ny tsisy zavatra mipetrapetraka ao ny fiainanao zany ohatra fa ianao de mofo dimy sasandrano miaina amin'ny fa izy tsy te hiaina am'izany ny andaovan'ny fatrano fa mila zavatra tena mafonja kristianina ianao zany de le miany taty reraka de mitahiny tompo eo hoe aiza ny fatrano miandry any Jehova zany nge tsy zany ny olona manana mekanisien zay zay taloha mampitaitaina mamboatra tôbila am'izany rahalahy zany taintompo rahalarado taintompo manahoana ny tôbilitsika eo satria tam'izany mety mba misy fotoana izy mijery zao fandara zao satria de efa mba lasa sabatista ohatra tsika zao izy ry havana pakao an-tranonay de miresaka sabata fa tena zany mekanisien zany izy ny asan'izany mekanisien zany mpamadika le misy ale tomobile volant droit reny any amin'ny côté droit zany ary amin'ny ilany ankavanana ny volant tam'izany nalaza be mihitsy ny tôbile avy any Chine sy Japon tam'izany de le avadika atao amin'ny ankavia de izy mpanao an'izany ngiarakoto mahay zany nahafinaritra zany ngiarakoto zany efa mivavaka sabaty izy zao fa reneo mivavaka sabaty izy zao mahafinaritra fa mamboatra tômobile aminazy mba mitetaina eny zay zany rakoto zay zany fa de io ary ny tômobile de entinao zany de rovina vita eto ambavaka rahalahy ina dikany eto ambavaka tsy fantany rovina ny vita fa eto ambavaka miantso anao avankerinandro taintompo ranarakoto nahona zay ny tôbilitsika eto ambavaka rahalahy neny may ve le tômobile nisy zavatra ny kirotana ve efa metimety fe izy zay eto ambavaka rahalahy tsy fantatra ohatsy ny eto ambavaka le inona ary zany mahazo any tômobile zany matoetina ambavaka vita ve le izy efa antanana ho any zay efa vita somatsara fa eto ambavaka ay zany izy zavatra vita ara-dalàna gany izy zany kilalao zany fity na ampime zany de zao na ty andafy ianao
mireare zany za zany de kristianina za de pastera za de anina tokony anao de ohatrany tsy atokisan'io sy ary zany koa lesina ho atsika kristianina tokony amin'ny tsitsika ny diatsika zany tsika kristianina sy hoe tsika kristianina nefa aveo mandrisy fanantenana io ny vazaha tsy mila kristianina tsy mila pastera izy fisy to de tsy tia mandainga fotsiny azonareo de am'izao zany tsisy ramazeva kristianina zany fa fiainako izy za manao marina za tsy mandainga efa retsika misy olona ny vidy tobila tamiko zay tao Paris de vontea fotsy za hoa gasy gasy karaha bilobinareo izy tena misy gasy mpiaramiasa amiko fetsy ratsy izy tena izy azonareo le izy zany zao de efa fahavalontsika olona tsy mivavaka de fahavalon'ny kristianina ny mpanompo sampy fahavalon'ny kristianina ary na de kristianina koa aza ngeravana de fahavalon'ny kristianina raha vo kristianina mangatsika de fahavalon'ny kristianina mirehatra tena marina zany ao amin'ny kristianina zany misy samy kristianina koa mbola samy mifampafahavalo roa amby telopolo miaraka amin'ny Beniadada amonanita iahabo ny zava-mahafinaritra efa ny 9:10 mijerena teo de zao Beniadada ny mbola misotro ao amin'ny trano ratsakazo izy any ambany any misy hoe mbola misotro izy de mamo amin'ny anaran'i Jesosy mamono Jehova ny fahavalonao de ivembena tsy ahita zay ho ale tsy ahita zay ho atao de resinao fotsiny aleloia 9:10 ary indro misy mpaminany nanantona ny Ahabo tonga am'izay ny valimbavaka tonga am'izay ny départ vaovao hatram'izay mbola tolotsainana olona tolotsainana vahoaka tsotra fotsiny maina be fotsiny le tolotsainana olona zao hoe aza mianina manaiky misy olona manoro hevitra anao tsy fantany kory ny efaranao sary sy naretaratasy tany amin'ny naretaratasy tany amin'ny polisy ary sy naretaratasy avany amin'ny huissier ary sy hoe aondy aza marina fotsiny tsisy raha inao an'izany rovity le taratasy tsy fantany kory nefa nitoyany io de izy lasa mody matory ianao zany nandrotra le taratasy tsy ndrarahany izy ianao ihany no ibabel'izy nareo efa tratranao olo loatra zany misy olona manoro hevitra anareo tsy fantany kory zavatra zay azo anareo zary zay tena misy zavatra zao tsy ena rarahinareo an'izany saza rarahina fotsiny lasa izy mandeha de raha ahoana tsy rarahiko taty le torohevitra le vahoaka sy lay olona aza miainina manaiky any amin'ny 9:9 ary olona sy ny vahoaka rehetra aminy aza miainina manaiky de eo zany avy de ina moa zany ny ataoko anatin'izay tsy aza rarahina finareo hoe jajanareo hoe vehivavy mizanytahotra am'zany de ahoana zay fa iny rafidy ze ina rarahina ny rafidy sady lasa izy mandeha fa rafidy to de maka vola fa ny zavatra ngeza be mahafinaritra de tonga ny mpaminany raha ihaino ianao aza miain'ny olona aza miain'ny vahoaka fa ny torohevitreny aminao tsy fantany kory ny zavatra efaranao fa rehefa elo mianompo mpaminany raha misy ny fotoana mandalolana ianao kely de kely ny crédit anao na mety marary ianao na mety mandalolana be ianao raha voatery tsy maintsy anana safidy ianao iantso mpahelalana sa iantso pastera iantso dokotera sa iantso pastera ny crédit anao farany eto de itso pastera itso mpanokon'Andriamanitra fa ao ny voaka ny feo an'ny fandresena feo mitondra fandresena ho anao tolotsaina mitondra fandresena ary indro misy mpaminany nanantona ny Ahaba mpanjaka an'ny Israely ka nanao hoe zao ny lazain'i Jehova hitanao va reo olona maro be reo hitanao reo maro be de ozy izy hoe eny hitako reo indro atolotra ao an-tananareo anio de fantatra fa zany Jehova ianareo tenina mpaminandry zany ny teneninao fa raha olombelona io hitanao reo olona be deabe reo
hitako reo enjana be reo sasala aminao mitady fa tsy ho vitanao reo ny mpaminany reavana rehefa miteny dia mitondra filazantsara mitondra fanantenana mitondra fampahirezana hitanao reo vahoaka be dehibe reo hitako reo be dehibe tokoa tsisy dikany aminao reo ka alleloia rehefa mandalo ady ianao atsoy ny paster atsoy ny mpanompon'Andriamanitra itenenany aminao ny zava-marina hitranga fa tsisy dikany aminao za koa miteny aminao ninona olana eo anoloanao hitanao reo olana marobe eo anoloana reo aringanao reo aringan'i Jehova eo masonao reo trosa be miavosa toetsika ny ala hitanao reo trosa be manoloana reo atolotry Jehova anao reo anio potehany Jehova eo masonao reo tanao io aretina mahazo anao io potehany Jehova eo masonao io manomboka androany aroy aba amin'isa aro izy zao lazany Jehova am'zatovony komandany fanapahany isa tokony teo izy ary namely aloha dia ozy izy hoe ianao ihany ianao le kely tsy rafidy tsony zany maka ny volanao manomboka eto fa ianao mihitsy hoe manantona mitady izy rafidy alleluia ianao ny amely aloha lava moa ny tantara fa ny zavatra mahafinaritra dia zao resy iabo azafady resy Ibeniadada sy ny 13 mpanjaka 13 sy miaramila resy ny zanak'Israely inona tonga azo resy tsotra fotsiny Jehova niteny hoe ho resy tsy hitatsika ahoana ary fomba fampandehan'izany ady zany misy fotoana tsika hitanao mijery film dia film reny hoe olona ray dia miady amina olona zato mefa tontolo firy ndray tonga dia nisy tsy mety voy any fa ny azy zay mipetaka na feraka kely ary dia mitorana le ray film reny film zay taloha mpanao totondry fa film reny fa tsy tanteraky reny hoe ianao zany olona ray dia olona be dehibe mitondra fediny dia iny efa misy sabatra mandeha any dia tsy mitafiala kely dia manoatra zao film film dia mety reny fa raha tena izy reny tena misy an'le film commando reny dia tifitra be tabe ny olona dia izy miazakazaka dia mbola le zavatra eo akaiky foana ny voambaly fisy tsy mety vo mihitsy efa izy mitifitra indre mandeha sady mianjera ary mitifitra dia mahafaty olona film reny tsy azonao eritreretina mihitsy ty zavatra tena nisy olona vitsy na resy olona be dehibe mpanjaka 13 miaraka amin'ny vahoakany resy tsy azonao eritreretina mihitsy ahoana ary ny fandeha zany fa zao fotsiny ataonao rehefa tsy tiarany andeo ianao mieritreritra ny Jehova fotsiny ianao mahafinaritra be ana mihitsy le teniny mampiona teo le hoe mijery aza mijery fitaratra ianao rehefa andeha hiady fa raha mijery fitaratra ianao toy izy ianao ty zaty ve vao mijery fitaratra ianao dia resy ianao fa manomboka androany tsy mijery fitaratra tsony ianao rehefa andeha hiady fa mimpanjina ny Jehova dia teny hoe Jehova tsy anahy io fa anao tsisy ninao ataoko fa ianao alleluia i Steven Seagal le tsy mety voakitiky mihitsy raha natotra mety iny manodina tena izy manao aikido dia izy tsy voakitiky izany mihitsy tsy voatotondro izy manao tapitry ny film fa zay tratra ny tapatapaka Steven Seagal nga manodina teny eny mijery film vidéo matsika taloha dia zao zany Nico iny Steven Seagal iny malatsiny tsy azonao an-tsaina mihitsy zany ady zany hoe ahoana dia mieritrerinao ahoana re zany nareseny abana tanteraka any ve zany le film hoe Bruce Lee zany ady amina olona be dehibe dia Bruce Lee zany tsy reraka amin'ny mihitsy mandreraka angeo miady io ry avana mandreraka angeo miady io miady 10 minitra zany ianao reraka be mihitsy ianao naresinao ary le namanao reraka izy nefa niady fa tsy mitombona mihitsy nyreny hoe eo dia resinao daholo ny lefa ho firy fa teto
tanteraka zany dia vao mitady eritreritry ny ahoana ary natao zany dia eritreto fotsiny hoe Jehova dia hoe lehibe Jehova zay rehetra ataony dia lehibe avokoa dia tsy takatry ny sainao ny fisaina tsy takatry ny sainao ny zavatra ataony fa lehibe Jehova. Alleluia. dia resy fa atao ahoana moa nandositra Ahaba azabady Beniadady nandositra ao ny feony ary ny ovo fa nisy zavatra kely nataony Ahaba teto. Andiny faharoa ary le mpaminany nakany amin'ny mpanjakany Israely aminao tamin'ny hoe mahereza tsara ary fataro sy izao zay ataonao fa raha mierina ny taona dia hiakatra indray mpanjakany Siria hiady aminao. Aleo mpanompo mpanjakany Siria tamin'ny Andriamanitra dia zao zany ny zavatra tiana tenenina teto azo atao tsara ny namono ny Beniadada fa tsy ny vonoany Ahaba. Ary anisan'ny ererangeza be ao amin'ny Baiboly io tsy mamono fahavalo io moa tantara toy izany hoe tantara io lava be moa io tantara io dia toy izy nge bakeo mahafinaritra be ny za manokana tena tiako tena mahafinaritra mamaky testamenta taloha satria tantara mahafinaritra be. Fa i Saoly efa tratran'io nasiana namono ny Amalekita dia tsy nivonoa ny Agaga. Iza ny nahafaty an'i Saoly na dia niady tamina firenena hafa aza Saoly Amalekita anankiray ny namono azy. Ny fahavalonao io misy fomba fiteny hoe namono biby tsy mahafaty dia fiteran'ny rambony. Alao ny fahavalo vonoana e. Alao ny fahavalo vonoana aza milalao fahavalo aza miompy fahavalo aza miompy fahavalo. Fa navelany dia zavatra nitranga ozy izy ny mpaninany hoe eritreretra tsara ny ataonao fa afakely taona io hiverina indray. Raha le fahavalonao io zany tsy vononao tsara androany fa ataonao reradreraka eo fotsiny dia ozy ianao hoe fa ho tany zany efa resitsika reny dia tady io fa afaka heritaona hiataky anao indray izy. Ary dia verina tokoa izy satria izy mpanolotsaina koa izy andiny fa tena borobory mahafinaritra be manomboka eto hoe hoy mpanompo mpanjakany Siria taminy Andriamanitra ny avoana ny Andriamanitra izy ireo ko zany nareseny antsika aoka nge sika hiady aminy eny amin'ny tany lemaka raha tsy ho resitsika izy. Tanao nanao fandinidiniana teo ry zareo zany izy le mpanolotsaina hitanareo naharesy antsika tamin'ny mahery ny Andriamanitra ny avoana ny endry zareo zany hoe tena ny anaty avoana ny tena endry zareo miady. Raha ohatra ny ambony avoana eny ambony vatolampy ka sovaly ny entinao miady dia resinao fa mikisilasila bolisatra ny sovaly fa raha boriky ny entinao dia mahay mandeha eny ambony vatolampy ny boriky ka mety boriky ngamba ny entin'ny Ahaba ny ady izy mpanompony mpanjakany Siria Andriamanitra ny avoana ny anina tsika ny ahitany amin'ny avoana naharesy antsika. Tananao tsika re ny ahitany amin'ny avoana no naharesy antsika fa ndonge hiadiny amin'ny tany lemaka dia ho hitanareo fa ho resitsika ireo nerina tokoa ny taona verina ry zareo. Izy hoe ary sady tsy niverina andiny fahinam-bapolo ary no nerina taona dia nandamina Siriana Beniadada. Io zany le Beniadada efa saiky maty fa velona indray. Ary no nerina taona dia nandamina Siriana Beniadada ka niakatra nakany Afeka hiady amin'ny Israely. Ary zanak'Israely rehetra kosa dia nalamina sy novatsiana ka dia lasa hiady aminy ary ny zanak'Israely nitoby talifiny toy ny osy andiany kely roto osy andiany kely roto kely ange zany. Fa ny Siriana kosa tena nenika ny tany mbola be lavitra noho teo aloha indray. Ary nanatona indray ny lehilahin'Andriamanitra sotra Jesosy ka nilaza tamin'ny mpanjakany Israely hoe zao nolazainy Jehova satria ny Siriana nilaza hoe Andriamanitra ny avoana ihany Jehova fa tsy mba Andriamanitra ny tany lemaka dia atolotra eo an-tananao ireo olona maro be rehetra eo ka dia ho fantatrao fa zany Jehova. Zao ry havana malala enin'Andriamanitra ny tenin'ny mpanolotsaina ny mpanjakany Siria hoe Andriamanitra ny avoana nge fa ndonge hoe ny amin'ny tany lemaka ozy Andriamanitra ndahoary dia ho hitantsika ndahoary
dia ho hitantsika. Za tena teteny aminao ry havana malala rehefa niadatra zareo ny fehan'ity zavatra ity dia mbola resy tanteraka ihany ry Beniadada, resy fanondroany. Nandramana ny teny ambony avoana resy, nandramana ny teny amin'ny tany lemaka dia resy ihany koa, satria ny antony tsotra fantatrao, izay omban'Andriamanitra dia tsy mifidy tany zany, tsy mifidy tany adiny. Inona moa le hoe misy obolana zay maninona omby maninona moa tsy mifidy tany adiny, saika raha misy mahay zay obolana zay. Ny tena marina dia zao ry havana, ny Andriamanitsika io dia Andriamanitra tena manofana antsika ohatran'ny tomobila 4x4. Tanao 4x4 mandeha amin'ny lalan-tsotra izy mety miara-mandeha adao ny 4x4 miaraka amin'ny tomobila kely, mety somary tsy dia afaka andeha mafy ohatran'ny tomobila reny tomobila matanjaka kely sportiva kely reny, samy afaka mandeha amin'ny lalan-tsara. Fa ny différence rehefa ho avy amin'ny lalan ratsy amin'izay dia mijanona toy amin'izay ny tomobila kely, ny 4x4 sisa mbola mity mandeha. Zasenao io dia ataon'Andriamanitra tahaka ny kristianina 4x4. Meteza ianao ho ataon'Andriamanitra ho tahaka ny kristianina 4x4 raha amin'izao ary efa misy ny atao hoe sady ohatran'ny tomobila plaisir afaka mandeha mafy no 4x4 SUV ny anarany, Sport Utility Vehicle ny fanalavana azy, SUV. Zany hoe sady afaka mandeha mafy izy mandeha amin'ny lalan-tsara, fa rehefa lalan-dratsy koa izy avoavo. Izy avy manana SUV ato. Zany hoe ny SUV zany sady 4x4 izy no confort tsara, confortable tsara. Ianao zany tokony ho kristianina SUV ianao, na ambony avoana na tany lemaka dia mila mandresy foana ianao. Tsy possible zany hoe kristianina mandresy any amin'ny luxe ihany ianao, fa na anaty akata na eny amin'ny luxe dia mijaly foana ny devoly, potika foana Beniadada miona aminao. Alleluia. Ary zany ny sitrak'Andriamanitra amintsika rehetrarehetra eto nge, ho kristianina SUV nge ianao. Alleluia. Ho tadidinao ty SUV aty androany na soratako mihitsy amin'izay tadidinareo. Za io manondratra io ny fanalavana azy iny, za nanoratra an'iny. Io zany ny commentaire hitanareo amin'iny. Iny sady mery mandeha no afaka amin'ny lalan-dratsy. Alleluia. Zany hoe manahoana ianao rehefa ny ambany vohatra, hainao ve ny mitory eny ankalamanjana eny? Hainao ve ny mitory amin'ireny olona mbola be paraky be reny? Hainao ve mandresy ny devoly any ambany vohatra tonga dia devoly, tonga dia tatarabe tena miaraka amin'ny rora-paraky, tonga tena tsy anaizany reny. Misy karazana demoni tena hitanao mihitsy miasa manao asan'Andriamanitra ny ambany vohatra anao, misy karazana retina vodikibo mibotsina tongotrany dao ny olo, devoly dao lengy reny. Nareo no vao mahita reny, ndao hivavaka ho an'ilay olona reny fa maninona? Dasitera zao anisany. Na marina zao fambiazana fitahina reny zao SUV. Dia ianao zany za mpanompon'Andriamanitra ndao ary mba hivavaka ho an'ilay olona, inona ilay retana? Vody be ny tongotr'ilay olona rehefa le misy fery be tena matsirambina be reny, fa ianao andeha ho any ametra-tanana amin'ireny. Toy izany hoe ay berk, ay tsy vitako lalafa tena tsy satra mijery an'ireny. Aiza ty le tabletiko iny jereko tena Andriamanitra, tsisy connexion.
zao dia hitory-tenitsika dia iny ianao andeha amin'ny tablety tsisy connexion satria no efa zatra izy efa zatra eto ambony eto amin'ny alohan'ny écran eto etinao tsika efa reny daholo miasa sandre ianao ve andeha hitory ianao a ity dia mbola iogaoga ohatrany any mba mivoatra any ianao azavamalany famerapany ao izay nadiama Paoly dia miteny hoe za mahay voky za mahay noana haiko ny faly haiko ny malahelo ny tiany Paoly tenena amin'izany ny tiany Paoly tenena amin'izany dia Paoly koa dia kristianina suive mery mandeha izy fa ahafantarana ihany koa na eny amin'ny avoana na eny amin'ny lemaka tsisy manahaka anao tsy somban'Andriamanitra anao ho faraparanantsika ny ten'Andriamanitra satria lasa ny fotoanantsika za matoko fa hanaperanao zay teny zay raha sendra tsy ampy ny zavatra nyteneniko mila fa betsaka ny teneny mampionina teo halleloia tsy dia hitako soa zay madilanao tenenina amin'izany ry havana fa ny zavatra tiako ampairezanao dia zao hoe ny terrain rehetrarehetra tena Andriamanitra tout terrain ny Andriamanitra miaraka amintsika aza manana ia aza matahotra fa rehefa Andriamanitra ny nombanao ary raha nombanao tamin'ny vitsy Andriamanitra dia mbola ombanao amin'ny be ary raha nombanao teny amin'ny avoana Andriamanitra dia mbola ombanao eny amin'ny tany lemaka fa ny ataonao dia zao matokian'Andriamanitra aza mijery ny mombanao fa raha isika reto ohatra ny nalemaka na avoana ohatra ny tsy ho afaka isika fa raha Jehova miaraka amintsika dia raraka eo an'lohantsika foana be ny adady na indro na intelo na impiry verina be ny adady na mbola miteny izy ndondra eny ambony tsy fantatro tsony eny ambony vatolampy ory ny Andriamanitsika ravana hainy ataony zavatra rehetra Andriamanitra tena mahay miady mahay mampalisatsika mao anatin'ny trangana zavatra rehetrarehetra ho tahiny tompany ianao ho kristianina suive nge ianao miala eto dia tena zay terrain rehetra isiny niady na karazana fahavalo izy na 2 na 3 ny fahavalonao tsotra ihany ianao le mivoaka mpandresy ianao le mivoaka mpandresy halleluia ho an'i Jesosy any ny voninahitra osika no hira anankiray dia hivavakantsika papalazalazany ny fotoanantsika za dia tena aminao androany fa raha misy ady ohatra ianao na eny ambony avoana na eny amin'ny tany lemaka tsotra ny teniko anao ny tompony ombanao raha lasa anabako malala halleluia amen.
Sanao izy ane ananiaterika tsony a fa tompange mombanao e Alléluia. Paratsika vavaka zany toroteny zany rehefa namalala. Androany tena tiako ianao a. Iteny androany hoe Jesosy malalo. Mba hampandreseo ana aiza na aiza toerana iediko. Mba hampandreseo a Jesosy. Na inona sehatra aniranao ahy ady. Alléluia. Jesosy tena te hampandresy anao a. Na inona sehatra edivanao. Na aiza tany edivanao ry havana. Ombanao ane Andriamanitra hampandresy anao izy. Tsy ho resy zany ianao. Aloha iova fitoerana isaky mihetsika ny fahavalonao. Hoe eto ny azahoako an'iny fa tsy ahazo anao zany izy. Tout terrain ianao e. Tout terrain ny Andriamanitra ao. Mandresy foana ny anaranao. Mandresy foana ny anaranao. Sotra Jesosy. Sotra be. Mangataka Jesosy ho tanterahanao amin'reto olona rehetra izay mihaino reto anie Jesosy a. Tena mba miangavy Jesosy a. Tanterao amin'reto olona rehetra ireto. Izany teny izay nenona reto zany androany. Tanterao aminay tsirairay avy. Izay tonga rehetra teto azavelanao misy diso anjara Jesosy a. Azavelanao misy diso anjara na dia ray ary. Fa na iza miona amin'ny be ny adada amin'izao fotoana izao. Niza. Dia ho resy foana be ny adada. Mandresy foana. Reto mpanomponao reto. Mandresy foana zay miaraka aminao. Na impiriverina ny fahavalo zay mandresy foana. Satria zay miaraka amin'Andriamanitra mpandresy tsy mbola resy hatramin'izay ka ho mandrakizay. Sotra Jesosy. Tehirizy zany teny zany. Azavelanao hoe voafafy eo ambony tany marivo zany Jesosy a. Ka hitrebona vetivety dia ho adin'ny olona. Fa tovy tena maniry eo amin'ny tany tsara zany teny zany. Ka dia tena hoe amoha fizato iny a. Ary anatin'ny fony reto olona tsirairay avy reto. Ho voninahitry ny anaranao rery any Jesosy. Dia vorosy Satana dia afaritra amin'ny loanja fa kisitsaingo ka na dia ray. Na dia litera ray tamin'izany teny zany avavy zany any. Ho voninahitry ny anaranao rery any. Misaotra Jesosy malalo. Alléluia. Amen. Hivavaka ho an'ny firenentsika ravana amin'izao fotoana izao a. Dia andao a mampandrosotsika ny anabavitsika Sylvia hivavaka ho an'ny firenena. Tahitompo a nanabavy Sylvia anao ny fitenenana. Fahintoko tsika rehetra dia manaraka vavaka fiambeny. Mbola iara hivavaka tsika ary avy malala marina ny fotoana. I Andriamanitra
rainay zay zaka tsara indrindra o. Rainay ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao. Mitotranao zay Jesosy malalo satria mbola naneno teninao zay mety ny mpanomponao. Inganena Jesosy malalo mba hoe saoam-ponay tsirairay avy zany teny izy zany. Mininona Jesosy malalo ny olana eo anomanay. Sy tafa zay satria tandray foana zay miaraka aminao. Lezalega Jesosy malalo ny iadivanareo amin'ny fahavady mandray foana zay miaraka aminao. Eto koa Jesosy malalo mifondram-bavaka ao amin'ny firenenay. Tsy miafina aminao Jesosy malalo zany firenenay zay. Jesosy malalo betsaka ny fahotana ao amin'ny firenenay. Fonanay ao anaty anao Jesosy malalo ny fahotana rehetra misy ao amin'ny firenenay. Betsaka Jesosy malalo ny famofompampo, mpamono'olo. Jesosy malalo kakatiny fony izy re Jesosy mba hitodika eo aminao. Mba hataka ny fahotana vitan'izy ireo amin'ny firenenay. Jesosy malalo betsaka Jesosy ny mpanompo zay manompo anao. Betsaka Jesosy malalo ny mafantsika ny fahamarinanao. Nefa Jesosy malalo manompo anao rehefa nefa tsy misy fahamarinana vitan'izy ireo Jesosy malalo. Ianao Jesosy malalo ikasika ny fony izy ireo mba hoaniny kasika ny fony izy ireo mba fantarin'izy ireo fahamarinanao Jesosy malalo. Satria Jesosy malalo ny samy filaminana ao amin'ny firenenay. Satria tsy mafantany zavatra ataon'izy ireo Jesosy malalo. Tsy mandraindraikitra ao amin'ny firenenay izy ireo Jesosy malalo. Ianao Jesosy malalo ikasika n'izy ireo mba afanta zay tokony ataon'izy ireo eo amin'ny firenenay. Jesosy malalo raha misy ny masoan'ny firenena nefa tsy voateny Jesosy ianao Jesosy akasika izany Jesosy malalo. Ampiteo amin'ny firenenay Jesosy ny fahasoavanao. Jesosy malalo kasimy ny firenenay afafaka izany ahaba izany ny firenenay Jesosy malalo. Ninona ny fahavaly eo anohan'izany firenenay izany Jesosy malalo dia hanitry foana izany firenenay izay. Ary raha izy taraketo zahay Jesosy malalo. Izahay saraka fa ianao tsy mitaraka aminay. Nezanezana lianay Jesosy dia eo anoloanay foana ianao. Dia raha filaza voninahitra tolotra ho anao rery ihany. Halleluja. Amen. Alleluia. Makasitraka ny ranabavitsika sy vita anaty izay vavaka matsiro vavaka ho an'ny firenena izay. Dia tahin'ny tompo isika rehetrarehetra. Raha mbola singena amin'ireo lanitra Jesosy raha izao fandalana vavaka fembena zao dia amin'ny latsinay indray mihaona eto. Farapitso maraina nefa isika dia efa eo anatin'ny fandarana irahana amin'ny rahalahy Jonatana sy rahalahy Tozo ny commencement akira sy ny famontenana ny toriteny. Tonga avy rapitso amin'ny sivy maraina miaraka eto tsika mifampihery mandrea trafo dia ny afim-pitiavantsika an'Andriamanitra. Aorianan'izay any amin'ny folo-sasany amin'ny 1 any izay rehetra mazoto iaraka anao commencement aminay dia mila mampiditra zoom izy ao amin'ny telefona dia mandefa MP amiko hoe zay mba iaraka anao commencement aminareo dia ampidiriko anaty zoom ianareo dia tsoko amin'ny folo-sasany amin'ny 1 eo dia ao antsika miara-mivavaka mahafinaritra be ny commencement izay ataontsika isaky ny sabata tahaka izao. Dia vita izay dia anomboka amin'ny ray sasany amin'ny 2 eo ny fotoam-bavaka irahantsika amin'ny mampionina dia miasako amin'ny toriteny ary faranantsika amin'ny fiderana. Tontolo andro afinaritra be mihitsy ny tontolo androntsika amin'ity sabata ity. Hotain'ny tompo akiradio.radio12345.com averiko akiradio.radio12345.com ny afahantsika mianonjapeo akiradio. Samy tahin'ny tompo dia raha pitsondratsika miona ho voninahitr'Andriamanitra. Samy mahery daholo halleluja. Misaotra nahitra ny hatramin'ny farany. Fahasoavan'Andriamanitra ny ameno atsika tsirairay avy. Tahin'i Jesosy daholo dia mahereza isika rehetra. Amen.